Any amin'ny commune Nakadikely inkosa sy izay asa fanamboarana izay ihany manomboka ny asa fanamboarana ny fefiloha Ambohipanja amin'ny nivon'izay commune izay fefiloha izay vaky mofo noho ny orambe nentin'ny rivodoza rotoana lasa izay ka nasimbana tanimbary amina hektara maro. Amboarina ankehitriny ny fefilohan'ireny Ranomamba mandalo Ambohipanja commune ambanivohitra Kadikely Lafy. Vaky tamin'ny fandalovan'ny rivodoza ity fefiloha ity roa taona lasa izay akatanimbary amina hektara maro no tondraky ny rano sy totry ny Hatsanga isaky ny fahavaratra ary tsy nahafahan'ireo tantsana ambolovary. Nisy ny fitarainana nataon'ny commune Kadikely noho izany ka dia nandray andraikitra ny APIPA nanamboatra ny fefiloha araky ny fanazavana omeny ny ben'ny tanàna izao. Efa manomboka tokoa izao ny fanaovana ny dikiny ireny ranon'ny Mamba amin'izao fotoana izao efa misy fotoana maromaro ihany izay ary eo amin'ny 25 novembre izy no vita zany dia fefiloha voalohany aty ambony aty dia eo amin'ny 120 metra dia ny faharoa ao amin'ny 25 novembre zany atao eo amin'ny 30 metra dia tiako ampatsivina kely zany fa ny nahitana ny loha ambolany dia ny commune Kadikely sy ny APIPA irery ihany fa raha misy commune hafa milaza fa sahirana tamin'io dia tsy izy izay. Tsy ny commune Kadikely ihany nefa no azo tombontsoa amin'ny fahavitan'ny fefiloha vaky fa dia commune maromaro andalovan'ireny Ranomamba ity. Ankoatr'izay dia vao nahazo fiara fitaterana mararina ambulance ny commune Kadikely Lafy noho ny fiara-miasa tamin'ny any ivelany. 4,000 no vola alohan'ny izay mila izany ho fanampin'ny aratsoloka. Na dia eo aza nefa ny fananana izany ambulance izany dia mipetraka olana hatrany ny fitohanan'ny fiara lavareny eny Analamahitsy, toerana tsy maintsy diavin'ny fiara raha hitondra marary.